Master Himo zany dia orinasa anankiray manampy ny olona hivarotra sy hividy. Master Himo mampiavaka ny Master Himo amin'ny orinasa sasany dia manomboka eo amin'ny fividiananao tany hatrany amin'ny fividiananao dia Master Himo no hikarakara anazy, izany hoe izay no manao notation tany ho amenaranao, izay ihany koa manampy anao hanohana ny boutitranao misokatra amenaranao. Ao amin'ny Master Himo koa dia misy ny facilité de paiement, afaka alohanao anatin'ny 12 volana ny vidin'ny tany ary tsy misy zana-bola izany fa dia izay montant voalohany hitanao eo no zarainao anatin'izay 12 volana izay. 30% ny premier paiement anao dia ny reste zaraina sur 11 mois. Garantie sur toute la foncière ny boky rehetra izay avoakan'ny Master Himo. Efa plus de 500 clients no naspitra tao amin'ny Master Himo ary mbola tsy misy osika izany hatramin'izao. Taona no nisy Master Himo hatramin'izay izay 500 clients izay nefa naspitra tao amin'ilay. Koa raha malinanao ny vitany tsy amin'ilay dia azo misalasala mampamety ao amin'ny Master Himo fa ao ananao confiance ahafahanao naspitra authentique amin'ny anaranao ary misy koa ny facilité de paiement izay manamora ny fahazahoana. Mandray anjara amin'ny braderie izay amin'ny 23 au 27 mai en Palais de Sport. Misy ny toetrandro izay ilay Master Himo io, misy ny remise exceptionnelle dia misy ihany koa ny vente flash izay ataonay amin'ny folo sasany sy amin'ny telo sasany. Azahoanao remise gavana be koa io vente flash io. Dia ny andro ny fetiny reny izany hoe ny lahady 27 mai dia misy ny cadeau surprise omenay an'ny reny rehetra izay mitsidika ny stand du Master Himo ao amin'ny 361 362 Sotrate.